Bijouterie Santian mividy volamena manolotra anao ny Logité. Saba Power dia manala ny loto rehetra ary miaro ny loko. Saba Power manolotra anao ankafizo ny Logité miaraka amin'ny fromage la vache qui rit. Sady matsiro mampazotomana ho fafinaretany ankohonanao. Anti-tache tsara be no ampiasaiko manazava ny endriko sady manala tasy. Tsara be manolotra ho anao ny Logité. Couche slippers manolotra anao Logité. Telma safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Alarobia fa 7 ny volana febroary miarabantsika rehetra tonga soa atao anatin'ny Logité ho an'ity androany ity ireto ny lohateny ho an-tapany voalohany. Notsindrin'ny ministry ny raharaham-bahiny nandritra ny filakevitry ny gouvernement taomaly fa tsy tokony hoentina amina resaka fiavinana na volokoditra ny resaka fakana ankeriny tranga izay tsy vaovao maneran-tany. Taorin'ny fakanan-keriny any Akily Kasamy Senai tao amin'ny vavadiny trano 7 no efa nosavaina treto ary olona 520 no natao famotorana. Miamitombo ireo toerana ahitana fitoanan'ny fifamoivoizana vokatry ny fahasimbany lalana eto Andrenivohitra. Toerana maromaro no ambaran'ireo mpampiasa lalana fa tsy azo iainana mihitsy eo amin'izay fitoanany fiara izay. Ao anatin'ny fahavaratra mivonina amin'ny fanadiovana ireo lakan-drano ny ponina eny amin'ireo faritriva toerana maromaro izay marefo amin'ny fiakaran'ny rano rehefa tojo rotsakorana betsaka. 300 eo ny farmasiana miasa manerana ny nosy mbola tsy ampy izany no nambaran'ny olafitry ny farmasiana eto Madagasikara anton'izay ny tsy fampiny ireo farmasia sy ny fahasarotany fianarana ho tonga amin'izay. Mametraka tetikasa iahina manokana ny fianakaviana marefo ara-pivelomana indrindra amin'ireo sokajiana ho faritriva eto Andrenivohitra ny Croix Rouge Malagasy izany dia hanampinina ny ray aman-dreny sahirana amin'ny fampianarana ny zanany. Taorin'ny fanafiana ny Idleb izay nahafatesana olona 20 mahery ny alatsinainy teo, sivily mahery ny 80 indray no maty teo amin'ny faritra atao hoe Gouta. Rabanao tonga soa tao anatin'ny Logité amin'ity alarobia ity hasaina ianao atra hijery ireo vaovao ireo hatramin'ny farany. Izay ny tapany voalohany, tapany faharoa indray kosa ho an'ity androany ity dia miaraka amin'ny Gottlieb isika sy ny vahiny hoentiny eo. Misy ihany koa ny portrait sy ny hafakely toy ny mahazatra atombokay amin'ny vaovao maro samihafa. Ny tapany voalohany ny vaovao hoentinay sy Rindra Tahiry. Makasika indrindra ny fankanan-kery ny sesisesy tato ato dia voaresaka sy voadinika nandritra ny filakevitry ny gouvernement taomaly izany. Tsy tranga vaovao eran-tany ny fakana ankeriny ary dia hiaran'izany avokoa ireo olona manambola sy malaza amin'ny firenena iray ho an'ny eto Madagasikara. Ireo karana mizaka ny zom-pirenena frantsay no tena lasibatra notsindrin'ny ministry ny raharaham-bahiny nandritra ny filakevitry ny gouvernement tamin'ny omaly fa tsy tokony hoentina amina resaka fiaviana na ihany koa volokoditra izany. Iresaka momba ny fakanan-keriny amin'ny ankapobeny sy ireo antony mety tonga izay indrindra ary ity fanadiadiana izay entiny Rina Andriamalala sy Doda Rajarinjato ity. Niompana tamin'ny fankanan-kery ny filakevitry ny gouvernement taomaly izy ireo izay mitady vahaolana ho an'ny famahana izany. Nanambarany ministry ny filaminam-bahoaka fa efa nandefa ekipa ny toerana nampy ireo mpanao famotorana any Tomasiny izy ireo. Etsekilany no tsipihany ministry ny fiarovam-pirenena fa olana ho an'ny fitadiavana ireo atotom-kotrika izany ny fandavan'ny fianakaviana iara-iasa amin'ny mpitandro ny filaminana.
tao anatin'izany nitatitra ny ministra ny raharambahiny fa nandritry ny fionany tamin'ny tompony andraikitra ny CFOIM dia nanampiasa hivony fa tokony hipetraka amin'ny maha-fianakaviana ny ara-ambony azy ireo ny fianakavian'ny olona nisy nankakeriny fa tsy tokony hijery fiaviany amin'ny mampizaka ny zoam-pirenena frantsay azy ireo. Tsy eto Madagasikara ihany anefa no ahitana azy io fa maneran-tany firenena valo no tena manana taha-ambony amin'izany. Meksika no eo amin'ny laharana voalohany, manaraka azy Inde, Venezuela, Liban, Philippines, Colombie, Brésil ary Kenya. Anisan'ny mampiray ny endrika isehoan'izy ireo ny fitadiavam-bola amin'ny fomba mora. Antony mahatonga izany raha ny fanazavana ny elanelana misy eo amin'ny vondrona ao anatin'ny fiarahamonina, ny fiakaran'ny tany kolikoly ary ny fahamaroan'ny fiparitahan'ny fitaovam-piadiana. Ary ao anatin'io koa zany misy satria izy rehetra misy rançon, misy ina moa zany fangatahana vola ao anatiny dia misy zavatra endrika fierina ihany koa zany ao anatin'io fitadiavam-bola izay le ataon'ny teny frantsay l'argent facile ao anatin'io. Ary io zany matoa misy ny fikambanana manao an'io dia misy groupe na olona zany mieritreritra an'io ho asa mandraharaha mihitsy. Zany rezakonao hoe tsy etrery io fa any amin'ny fomba fanao ny mafia isan-karazany zany, fomba fanao ny fampiororona isan-karazany zany. Manoloana izany miandry fandraisana andraikitra matra avy amin'ny fitondram-panjakana ny vahoaka izy ireo izay manantena vahaolana mipaka amin'ny andavanandrom-piainany. Maro dia maro no misesisesy fa tsy mandray andraikitra mihitsy. Tena tsy mandray andraikitra ny gazety isan'andro dia misy foana ary efa amatonany amatonany dia misy foana isan'andro. Le miresaka fitandron'ny filaminana zany tokony mba hiasa tsara ny tena marina. Tokony mba hanara-maso tsara ny rehetrarehetra. Le tsy ampy amin'ireny zao le fitandro filaminana le amin'le hoe betsaka ny kolokolo dia matetika betsaka le mpanao kidinapina satria mivoaka foana le raha tratrary dia mivoaka ihany. Dia tokony mba mieritreritra ihany zany le fanjakana satria zao misy an'ireny le mitenireny ny karana dia avy eo mivoaka tampoka ihany le karana sasany lazainy tsy hitatra amin'izay ireny. Marina fa nisantrangana fampiororona eran'izao tontolo izao ny fakana-keriny ho an'i Madagasikara tao anatin'ny 7 taona farany voandrongatra ity tranga iray ity Yakilika Samtrenay no farany nisy nankakeriny farany herinandro teo tany Tomasina. Ary mahakasika izay fankana-keriny any Yakilika Samtrenay izay indrindra taorian'ny fakana azy ankiriny teo amin'ny vavahadin'ny trano dia mitohy ny fanadihadiana any Tomasina. Nanao tatitra ireo mpitandro ny filaminana tao anatin'ny asa ataon'izy ireo raha ny fanazavana voarahary dia trano miisa 7 no efa nosavaina ary dia olona 5 ihany koa no efa natao famotorana atreto tahaka izao ny vaovao izay nangon'ny Rodin no Menjanahary Troimine Antoamasina. 10 andro izao no niseho fankana-keriny any Yakilika Samtrenay teto Tomasina. Mitohy ny fikarohana ataon'ny mpitandro filaminana raha tsy aivina raha iarahan'ny gendarmerie pirenena sy ny polisy nasionaly miasa izy ity manoloana izany indrindra nandefa mpitandro filaminana manam-pahaizana manokana momba ny raha kidinapina ministra ny fiarovam-pirenena mba hanatevin-daharana ireo efa eto Tomasina ankehitriny. Nandeha ny resaka mahakasika amin'ny fisamborana olona 5 voaroiroy tamin'ity raharaha ity raha niezaka nangataka fanazavana izahay teo anivon'ny ministera amin'ny fiarovam-pirenena teto Tomasina. Nanambara izy ireo fa olona voaroiroy tamin'ny raharaha jorofo ireto tratra ireto fa hatreto aloha raha ho an'ity raharaha Yakilika Samtrenay ity trano 7 no nisavaina ary olona 20 natao famotorana ka tsy nisy nitazoma vonjomaika izy ireo. Mbola nitazoma ho tsy ambaratelo ny vokatry ny fianadihadiana sy ny fikarohana efa natao fa araka ny fantatra ilay fiara express nitondra ity mpandrarakarana ity nitsoaka dia hita teny Mangarivotra. Vaovao izay nentin'ny Rodin Menjanahary araka ny hitatsika iny Rodin Menjanahary izay hanimpanao gazety voamarina fa avy amin'ny Dromina any Tomasina fanamariana izay tsara ho apetraka amintsika mpijery indrindra any Tomasina any. Mitoy amin'ny vaovao fa hiato kely vetivety ao anatin'ireo dokam-barotra ireto isika.
mitoetra ireo vaovao maro samihafa atao anatin'ny tapany voalohany ny logité miamitombo ny toerana izay isain'ny fitohanany fifamoivoizana raha eto Antananarivo manokana vokatry ny fahasimban'ny lalana. Izay no itarainan'ireo ankamaroan'ireo izay mpamily tafaresaka tamin'ny Miarso Rotsiravaka sy Zoro Andriantsalama amafisin'ireo mpampiasa lalana eto Andrenivohitra ireo kosa nefa fa mbola mijanona ho faritra anjakan'ny fitohanana ny eny Analamahitsy, ny eny Ambobao, Andranomena, Itosy, Ampitatafika, Ambodivona na ihany koa eny amin'ny 720 hektara eny. Isan'ny ahitana fitohanan'ny fifamoivoizana lava ety Itosy, tsy mifidy ora ny fisiany izay embouteillage izay hoy ny mpamily noho ny fahasimban'ny arabe. Efa andalam-panamboarana kosa ny lalana amin'izao fotoana ka antenain'ireo mpamily fa hampirindra tsikelikely ny fifamoivoizana izany. Mampiana anazy aloha le izy ka le izy le lavadavaka ny tena miteraka an'le embouteillage. Mety miena kely raha tena vita tsara daholo ny lalana. Mampikilain'ny olona matetika ihany koa ny fitohanan'ny fifamoivoizana eto Antanimena. Saingy tsy vitsy amin'ireo mpamily no efa resy lahatra fa niena ny embouteillage, indrindra hatramin'ny nasiam-panamboarana ny ampahan'ity lalana ny tapatapaky ny volana janoary teo. Ohatra izao tandro ohatra izao ianao mandeha amin'ity dia efa ary ambany be ary tamin'ny mena ambany ary amin'izao venary iny embouteillage. Nefa amin'izao fotoana izao zany izy hitanareo tsara angamby fa mandeha milamina be. Tombanan'ny mpamily hahatratra 4 kilometatra lasaka kely ny halavan'ny fiara-mitohana rehefa ohatra ka misy embouteillage ny lalana miaingana Analakely hatrany Itosy. Andanina 30 minitra kosa izay fitohanan'ny fiara izay raha manomboka ny Analakely miazo an'Ankorondrano. Eritrereto avy any Analakely ianao zany mpatonga eto firy eo 2 kilometra eo zay na 1 kilometre et demi eo. Tratran'ny embouteillage eo ianao zany hatramin'izay. Mitombo ny toerana ahitana fitohanan'ny fifamoivoizana vokatry ny fahasimban'ny lalana raha ny fitarainan'ireo mpamily. Amafisin'izy ireo kosa fa mbola mijanona ho isan'ny faritra malaza amin'ny embouteillage Analamahitsy, Ambohibao, Andranomena, Itosy, Ampitatafika, Ambodivona na ihany koa ny faritry ny 720 hektara. Fa anatin'ny nasimban'ireny ny ankamaroan'ny lalan'ireny ihany koa izao fotoam-pahavaratra izao. Ato anatin'ny fahavaratra tokoa isika izao ary dia mivona amin'ny fanadiovana ireo lakan-drano ny mponina eny amin'ireo faritra iva toerana maromaro izay marefo amin'ny fiakaran'ny rano rehefa tojo rotsakorana betsaka. Isan'ireo ny Fokotany eny Andavamamba Anjesika izay notsidiny Andry Lalaina Andriamasy misy rahazafinjato vita amin'ity androany ity. Andavamamba Anjesika, Fokotany ray ao anatin'ny boriboritany voalohany eto amin'ny commune Antananarivo renivohitra. Raha vao miditra eto amin'ny sampanana akaiky ny jirama Andavamamba dia fotaka sy rano be mangeny eny ary tsy kafokafa no men'ny toerana. Zara misy andehanan'ny roponina izay miaina izany. Le fiainana ety zany dia tena topo-drano. Isa-taona ary izay zany mila foto-drafitrasa maharitra mihitsiny fa ty zany ty rano ty misy kanala ivoakany eny Antsamonjiro eny. Dia eny misy olona manamboatra trano dia tsy mety ritra mihitsy ny rano ety aminay ety. Za zao avy tereza fa nandeha tongotra fa tsy nahita bus. Le rano ery amin'ny fendohana ery zany le rano midina makaty aminay ety. Taloha nefa ny rano iny mandeha mena Varatsany. Fa tena mijaly mihitsy izay be antitra amin'izao fotoana izao. Ka na isaky ny tonga raha nasa tongotra foana ny tena mbola misy marary any amin'ny elakela tongotra. Dia le zokona ivavy matoa zao dia tsy afaka mivoaka tsony mahitsy amin'le fotaka mandrevy be. Efa taona maro no niaina izany ireo mponina Anarivony avy amina tafo 500 eo. Tsy nisy voalohany azy ireo hatramin'izao. Efa nanomboka tamin'ny taona 1,700 no tity anaty rano tity. Ary efa tonga ny fotoanandro fahavaratra dia tena azo lazaina hoe mijaly sy sahirana ny mponina. Dia amin'ile mitsobo-drano dia matetika na ny tongotra masaky ny rano mangidihidy. Dia ny trano koa misy rano ao anatiny dia tsy azo tena atao hoe sahirana mafy mihitsy ny amin'ny mipetraka ao anatin'ny trano misy rano. Ho famaleny ny antsovonjy nataon'ireo mponina dia tonga nitsidika ty toerana androany. Ireo tanora sy tompona andraikitra maro isan-tsokajiny sady nikaroka vahaolana. Misy lafiny roa tsy maintsy jerentsika ny ankamena aloha mba ahafahan'ireo olona ireo
miaina aloha mifamezivezy efa hitanareo zao eto sao tsika dia efa miantso ny olona ry hoe ety aminy koa afa tsy mitohitsono ny lalana dia ny voalohany indrindra aloha ny fanohizan'izay lalana zay fa ny ray a tsy maintsy hojerentsika raha tia hijeryntsika dia ny urbanisation mihitsy ataontsika ahoana mariny ty Antananarivo ty hitondra planche foana ve tsika dia amantsimantsika ety foana fa tsy maintsy mijery tsika avy any fotony hoe inona no mahatonga ny rano tsy mety mivoaka natomboka androany ny fanamboarana tetezana izay makivaky ny rano mba hivezivezem-ponina ety amin'ny fokotana an-davamambanjezika ho jerena akaiky kosa ny fomba moana ireto rano be ireto fa amin'ny lafiny fahasalamana ndraiky kosa dia telonjato eo ireo farmasiana izay miasa manirana ny nosy amin'izao fotoana mbola tsy ampianefa izy ireo nambarany ho lavitry ny farmasiana eto amintsika anton'izay ny ty fahampiny ireo farmasia sy ny fahasarotany fianarana mba ahatongavana amin'izany ihany koa hanatsarana izay indrindra ary no nahatonga ny fikambanan'ny farmasiana hikarakara etsika amin'ity volana febroary ity entiny mpiadina Razafindramana sy Dolphe Rakotiny anato anatin'izao sary manaraka izao ny mikasika izany. Telonjato latsaka kely eo ny isan'ireo farmasiana niparitaka manerana ny farmasia 530 eto Madagasikara. Isa izay mbola tsy ampy satria tsy afaka misahana ny filanim-ponina amin'ny lafiny fanafody. Farmasia iray izao no misahana olona eo amin'ny 5,4 eo. Raha toka farmasia iray ho an'ny mponina 5,1 amin'ny tokony ho izy. Dépôt de médicaments no miasa amin'ny toerana izay mbola tsisy farmasia. Ny dépôt de médicaments mianatra miofana farmasiana mampianatra azy aloha izay vao afaka manao azy. Tamin'ny taona 17 iny izao roa ireo farmasia voaterina katona izy ireo izay voalaza fa tsy nahitana farmasiana ny asa akory noho izay mbola mitohy hatrany ny fanaraha-maso ataony tompony andraikitra isan-tsokajiny amin'ireo farmasia eto Madagasikara. Ho fanamafisana ny fahaiza-manao ireo farmasiana dia mikarakara famparatiana lehibe ny fikambanan'izy ireo ny 12 ka hatramin'ny 17 febroary ho avy izao etsy amin'ny CCI Vato tanjona ny fampizarana traikefa. Manatin'izay fiainana sosialy izay hatrany dia lasa ambany zavatra matetika ny fampianaran'ny ankizy noho ny fahasahiranan'ny ray aman-dreny raha nitatitra avy amin'ny Croix-Rouge malagasy. Antony nahatonga ny fikambanana nametraka ihany koa tetikasa manokana hiahina ireo fianakaviana marefo eo amin'ny ara-pivelomana indrindra amin'ireo sokajiana ho faritra iva eto Andrenivohitra. Nanangona ny vaovao mikasika izay miaro soro Jiravaka sy Zora Andriansalama. Itsinjo ny fianakaviana marefo ara-pivelomana eto Andrenivohitra. Io no tanjony tetikasa mendrika ifandrimbona ny komuna Antananarivo Renivohitra sy ny Croix-Rouge malagasy. Tafiditra ao anatin'izay ny fampidirana ny ankizy an-tsekoly ary ny famoronana azy. Amin'ireo 900 fianakaviana toana ny Croix-Rouge malagasy ireo misy amin'ireo atoke ny 2 tiers tena safidy mihitsy asa izay tsy fanaony isan'andro. Ohatra ny nanao coiffure zareo nefa tsy izay ny tena nataony teo aloha. Anisany nisitraka ny tetikasa ny fokotany an-tetezana foany izay ambaran'isy fokotany fa tsy miditra an-tsekoly ny 900 ny ankizy noho ny fasahirana ny ray aman-dreny. Fa amin'ny ankapobeny ny fiveloman'ny olona ety ao anaty fokotany? Dia mitady asa amin'ny mivarotra sahalan'izany. Mivarotra ny tena gabazany. Mananika ny 900 hatreto ny fianakaviana nahazo fiofanana arak'asa, manodidina ny 2,000 kosa ny ankizy nahazo fanampiana teo amin'ny lafin'ny fampianarana vokatry ny tetikasa mendrika. Les volets éducation sy les volets santé izay ampian'ny projet tena tsy ao anatin'le eritreritra n'le ray aman-dreny mihitsy satria ny sakafony aloha ny tena mamaika anazy. Marena fa misy ny fanaraha-maso ny fiantraikan'ny tetikasa amin'ireo fianakaviana voakasika izany. Natsory ihany koa ny ivitoerana ilaiko entiny indrindra andraisana an-tanana ny vehivavy sy ny zaza tsy ampy taona hiara-ny herisetra. Fa nisy kosa androany ny fotoam-pivavahana izay nataony Andriamatora Zaka Oliva mpikambana ao amin'ny filan-kevitry ny fampihavanana malagasy teny amin'ny fiangonana loterana malagasy Ambatovinaki.
Fitaom-pivavahana no ny fahasoavana rososina izay azony taona lasa teo no antony karakarany ity fotoana androany ity raha tsy ivina ny raika amin'ny 30 martsa 7 no nanaovan'ny fianianana teo anatrehan'ny fitsarana ambony amin'ny mampikambana azy eo amin'ny Caria na ny compagnie des arbitres rapporteurs et experts agréés près des cours et tribunaux de Madagascar ary ny 13 septembre 7 kosa no nanaovan'ny fianianana teo anatrehan'ny fitsarana amin'ny mpikambana ao amin'ny CFM azy. Mankasika ny fandriam-pahalemana indray dia jolamy savalo voaroroy nandray anjara tamina fanafiana amin'ny tampiadina no voasambotra ny zandarmaria pirenena avy ao Immersy Atosika ny alahady lasa teo. Tratra niaraka tamin'ireo jiola voasambotra ireo ihany koa ny fitaovam-piadiana fampiasan'izy ireo anatin'ny fanatanterahana izay asa ratsy izay miantso amin'ny fiara-miasa eo amin'ny ponina sy eo amin'izy ireo ny zandarmaria pirenena Jerry Edouard Adolphe Rakotsiniaina. Ny zoma faina amby roapolo ifo fa 17 janoary lasa teo tokony tamin'ny iray ero maraina no nisy nanafika tokantrano iray tao amin'ny fokontany Ankerbe ao amin'ny commune Ambohimiandro amin'ny district Anarivomamy ireo jiola ireo. Lasa tamin'izany ny télévision écran plat iray ary vola mitentina 2 hetsy sy 1 tapitrisa ariary niaraka tamina kojakoja tokantrano ka naratra vokatry ny tifitra nazo azy ny rem-pianakaviana iray izay efa nanaraka fitsaboana eny amin'ny hôpitaly ya Gera. Nametraka fitoriana teny amin'ny Braony Zandary Immersy Atosika ireo voatafika ny ampitsiny io ka avy hatrany dia nisy ny fikaroham-baovao natao. Maro ihany koa ny olona teny an-toerana na ny tanana izay nanamora ny fahazoana vaovao ka ny 4 volana febroary teo no voasambotra ny rola teny Namontana sy teny Anosy. Nandritra ny famotorana azy rola ireo no nanondrony namany Enda izay mipetraka eny amin'ny commune Ambohimandry sy Immersy Atosika ihany ary efa samy voasambotra avokoa. Rehefa natao fizavana ny tranon'izy ireo dia mbola nahitana basy vita gasy iray fampiasan'izy ireo rehefa manao asa ratsy sy fanafody gasy maro isan-karazany ary antsilava. Ny aikin-deloka vita ny valo miraharaha ireo nandritra ny famotorana ary natolotra ny fampanoavana androany. Nanamafy tanteraka ny tsy mampazavazava azy ireo moa ny mpitantana sy ny andro masom-pokon'olona eo amin'ny fokontany Ankerbe izay nanambara fa efa elany nandrenesana ny fandraisana anjaran'izy ireo amin'ny asan-jiola ka izao tratra izao ny hafarany. Nanao fisaorana tanteraka an-jandarmaria pirenena ireo olona sy ny mponina tao amin'ny toeran'io tamin'izao fahatratrarana azy valo mirahalahy izao. Any ivelany indray kosa ny Syria taorian'ny fanafiana ny Idlib izay nahafatesana olona 20 mahery ny alatsinainy teo dia sivily mahery ny 80 indray no maty tao amin'ny faritra atao hoe Ghouta. Ny fitondrana siriana ihany no nanao ireo fanafiana ireo tato anatiny 2 andro izay mitoetra ny fikendren'izy ireo ny pioko ao Sirina dia efa nomeloany vondrona iray sampirenena azy ny mety ho fampiasany Damas tao anatin'ny daroka bomba ataony ny fampiasana ilay atao hoe fitaovam-piadiana simika tahaka ny entona mahafaty. I Ghouta indray no nokendreny tafika siriana omaly ity no daroka bomba mahery vaika indrindra nataony fitondrana ankehitriny manodidina io faritra io tato anatin'ny 9 herinandro. 13 ireo maty vokatra izany ankiziny 14 tamin'ireo anjatony kosa ireo naratra mafy manany amafy hatrany amin'ny krizy eo amin'ny mahaolona ny vondron'ny firenena mikambana miantso amin'ny fitoniana eraky Siria izy ireo farafahakely ny ato anatiny iray volana ho an'ny Ghouta manokana saika isan'andro ny fandefasana bomba ataony fitondrana tsy latsaky ny efatretsy amin'izao fotoana ireo mponina no tsy afaka mahazo sakafo ara-dalàna sy fanafody no ny tsy fahafahan'ireo mpamonjy miditra ny tanàna. Taoriany fanafiana nataony Damas ny Idlib faritra mbola giazan'ireo pikiomy ao Syria dia namaly tamin'ny alalan'ny fitifirana rokety ihany koa ireo pioko ireo sivily 3 no maty vokatra izay. Nanomboka ny taona 2012 nahatratra hatrany amin'ny 4.3 hetsy ny fahafatesana tao Syria vokatry ny ady antapitrisany ihany koa ireo tsy manan-kialofana satria saika rava tsy misy raisina ny ankamaroan'ireo tanàna. Fa any Frantsa indray kosa dia matevimbe ny ranomandry izay nilatsaka hatriny omaly. Mikorotana tanteraka vokatra io ny fifamoivoizana amin'ireo faritra maro any antoerana. Isan'ny voakasika manokana amin'izay ny Île-de-France izay ahitana ihany koa mazava ho azy ny ao Paris départementa 10 ao Frantsa amin'izao fotoana no mahazo ny fampitandremana miloko volomboasary nangatany ireo fiara rehetra mba tsy hivezivezy intsony.
Ririna tamin'ny taona 7 no nahitana atevina ranomandry tahaka izao tao Frantsa manelanelana ny 20 hatramin'ny 20 cm eo izany raha ny vaovao hatramin'ity andro an'ity. Tsy azo andehanana ny arabe vokatra izay ranomandry matevina dia matevina izay hatreto olona manodidina ny 2 no mikatso tsy afa mihetsika any amin'ny faritra andrefany Paris fiara tsy latsaky ny 700 eo ireo. Marobe ireo olona tsy tonga any an-tokantrano vokatry ny fikatsony izay fivezivezena ao Paris sy ireo faritra manodidina azy izay. Efa misy ny trano natokany prefektura isan'isany andraisana azy ireo vonjimaiky. Izaho zao mpivarotra soa ihany fa mba afaka mijano amin'ny toeram-pivarotana aloha zahay. Efa nozaraina fanampiana ihany koa sakafo sy rano. On nous a distribué des plaids, à manger, à boire. Fandamina izay mpiara-miasa dia matory mitsivalambalana eny eny satria tena tsy tafody. Mino afa ny olona rehetra izao samy manao izay mety aloha satria izay ny zava-misy. Vokatry ity ranomandry be loatra ity betsaka ireo mpianatra tsy tonga. Misy amin'ireo sekoly no nanapa-kevitra ny ampitsahatra tanteraka ny fampianarana aloha atao anatin'ny 420 ora. Departement tafody no mbola hiarany fampitandremana miloko volomboasary filazana amin'ny fisian'ny ranomandry sy ny tangoron-dranomandry. Nandefa fampitam-baovao ny mpitondra tenin'ny ministry ny atitany ny amin'ny tokony tsy voan'ireo fiara eo amin'ireo departement voakasika. Mikorontana toy izany ihany koa ny fandaminana any amin'ireo seranam-piaramanidina satria dia tsy afa-mihetsika ireo fiaramanidina. Iverina kely eto an-toerana indray kosa isika mitoy-antrano ny fanomezana fahafampo izay ataon'ny elite tekno an'ireo mpanjifa. Atao riny tolotra lehibe nanomezana izy ireo smartphone cadeau farany teo dia pizza lehibe iray indray zao no atolotry ny elite tekno ho an'ireo izay mpanjifa mividy ny smartphone ao amin'izy ireo raha ity fanadiadina dokavarotra ity. Ho fanamariana ny fentin'ny mifankatia amin'ity volana febroary ity dia manolotra ny paky be fitiavana ho an'ireo mpanjifa ny tranombarotra elite tekno. Ao anatin'izany pizza iray no omena an'ireo izay rehetra mividy smartphone ao aminy. Io tolotra io dia manakery amin'ireo smartphone rehetra manomboka amin'ny Tecno Y2 izay mitetina 2,9 sy 2 ariary ka hatramin'ny Phantom 8 izay ika farany atao amin'ny Tecno. Amin'izao Saint-Valentin izao indray zany dia misy pack fitiavana be ny anaran'izy io izay atolotray ho anareo mpanjifa rehetra izay mividy smartphone iray dia mahazo big pizza anankiray 60 cm izy io any amin'ny Akourdigue. Ny téléphone smartphone misy karazany 30 atao amin'ny Elite Tecno. Ny smartphone moa zany manomboka amin'ny 262 000 ariary ny mora indrindra amin'izy io. Dia manasa anao andray anjara fa ampitiavana be no anoloran'ny Elite Tecno ho antsika rehetra ity paka fitiavana be ho atolotra ho antsika ity. Ny taratasy fanamarinana ny fandoavana vola avy amin'ny Tecno no ahafahana mandray ity pizza atao amin'ny Big Pizza Akourdigue ity izay miavaka tokoa amin'ny habeany. Zay zany dia manasa anareo mpanjifa hitsidika ny Big Pizza. Zay zany mampiavaka anay ato ny spécial Big Pizza amin'le 60 cm. Nay zany moa zavatra ampiasaina dia frais daholo. Tsara, matsiro, tsara. Mas pizza lehibe avokoa araka izany ireo izay mividy smartphone ao amin'ireo tranombarotra Tecno manerana Antananarivo dia ny Tecno Center Beoririka, ny Elite Ampeflo, ny Elite Supreme Center, ny Tecno Ankasina en 7 Madinox. Hitantsika amin'izao zany ohatr'izao le pizza izay atolotra Tecno antsika rehetra izay mividy smartphone amin'le pack fitiavana be amin'izao Saint-Valentin izao tena lehibe dia lehibe ilay izy 60 cm sady tsara no matsiro aty amin'ny Big Pizza dia tonga avy ary manjifa ny smartphone Tecno amin'izao Saint-Valentin izao. Izay ihany koa ny vaovao maro samihafa nentina taminao tato amin'ny tapany voalohany ny logité ireto indray ny lohatenin'ireo miandratsika afaka fotoana fohy. Fanontaniana napetraka tamin'ireo sendra ny mpanao gazetina androany hoe andeha ho aiza arinona no tanjon'ireo vahoaka tamin'ny 7 febroary sy 2020. Tantarana fianakaviana mpakafy moto no entina ao anatin'ny portrait voakasika izay fitiavana manokana izay avokoa na ny kely indrindra hatramin'ny lehibe indrindra ho amin'ity fianakaviana ity.
Niparitaka tany amin'ny tambazotra sosialy ny sarin'ity zazalakely sinoa ity feno ranomandry ny volony sy ny volomaso ny ardia nahazo anarapetaka nomeny ireo mpikirakira internet izy ny tantaram-piainany ho arantsika ihany koa anatin'ny afakely. Laitoy ny logité sangireny no isan'ireo ho hitanao anatin'izay tapany faharoa izay ao anatin'izany ihany koa no ahitanao ny masolavitra mivadika ny tena kosa dia mametraka ny veloma mandrapiona ao aminao mpijery indray saingy manelanelana ny vaovao dia misy hatrany ny fisentona ato anatin'ireto dokavaritra ireto. Mitony logité ary tapany faharoa indray no arahanao manomboka eto ary dia tony mazatra manambahiny isika ao anatin'izay ho an'ity androany ity efa hitanareo vonona sy miatrana be io ny vahintsika Andriamatoa Chuck Norris ampidino angamba famantarana dia avy eo miresaka. Hello. Hi. As you see, thank you, Joe. Certainly, as you see now, I am here to talk with you. My name is Chuck Norris, and I am able to make what you like. I hear your SOS, and I'm coming to save your country. So, if you don't understand what I say, I can learn and control your language in 5 seconds. 5 seconds. Chuck Norris and his story is very true. You can't. Final countdown. 5, 4, 3, 2, 1. Manaona tompoko. Manaona tompoko. Manaona tompoko. Faly tonga eto aminareo ny anarako Chuck Norris. Tsisy anarana amin'ny teny malagasy. Tsy misy zay manao blague amiko voalohany eo. Tonga de tifiriko. Faly eo zany ho hita tara. Chuck Norris tonga ako. Satria fantatro fa mila ianareo eto toy an'ireo super-héros rehetra zay efa nandalo teto Madagasikara dia anampy anareo aho. Misy resaka kidnapping, misy resaka politique, misy resaka fifidianana, misy resaka adin'ny ministera sy ny commune, misy ny olona maditra, misy ny cyclone zay ny atongavako. Ary raha ohatra ka nanaraka tsaranareo dia efa nandalo teto aho. Fa tsy fantatrareo. Ny antony Chuck Norris afaka mandalo tsisy mahita. Ary na izany feo zany ary fantatrareo zany. Enjana koa ako raha no feon'olona. Ka ny zavatra tantaraina masolavitra mivadika. Ireo vaovao navoakanao teo monsieur Rijataina. Ino misarosarotra mi-assimile to control is in my sweet memories your name is not easy to reject. Ny zavatra matetika tenen'ny olona momba dia hoe Chuck Norris ohatra ny tato mampime be ny zavatra efa vitako. Ohatra raha zay ny farany indrindra zao tany mission nataoko tany a Liberia. Hainao inona zavatra nitranga tany Liberia? Tao anaty fifidianana zany ianao no nahatonga ny zavatra hoe alana? Tsy hita rehefa lany moa izy zany dia zay. Za zao no kakerin'ny bibilava tany Liberia. Tany anaty ala tany nanao propaganda. Fa zay ny farany henontsika. Nijaly 5 andro bibilava io vao maty. Avy nanaikitra. Mafy zany.
fatataraina aloha ny zavatra nanirana n'izao tontolo izao nahazo ny Chuck Norris. Ny basy tsy miasa kory aloha hatramin'izao ary tsy iny ihany fa ireto koa mbola misy afaka andamina koa nareo zay manao kidnapping io satria henoko fa mazava be hoe izy amin'ny manao an'ilay izy fa aleo aloha le mampimeme misy rita iny ohatra hoe tamizako teraka tamin'ny rehefa zany teraka moa zany matetika ny olona zany dia miteny fotsiny hoe 1500 ans après Jésus-Christ fa ny anandray Jésus-Christ teraka 1940 ans avant Chuck Norris tamizany teraka teny maternité tonga dia nitangorona be ny olona hoe misy teraka ao fa iza le izy Chuck Norris efa nitangorona ny olona tany amin'ny tanàna mipetrahako taloha tany Amerika nisy matière langue française anao examen zay 0/20 notiko foanany matière io zany izy fotoana very miperatro dia mikorotana be ny empire du milieu hatramin'izao moa zany misy seigneur des anneaux dia mitady azy any foana zako nefa afaka nianika tamin'ny échelle de Richter nanajanona ny orotany ary raha ohatra ka misy vehivavy lesbienne mbola tsy niaona tamiko angamba zay ny fandeha zary raraka nonono dia efa maty fa ny fahafatesana ny tsy samy teny amiko hatramin'izao zay ravana fa eto Madagasikara mandalo zao dia tady contrat efa nandalo tety any aho fa ny anarako afafy zay aloha tsotononona satria fa nandalo tany Tsiafa nandalo tany Tanimora nijery fotsiny hoe ilaina avy mandalo miditra any sa tonga dia efa milamina dia efa iny moa lasa iny vadipadio le anarana fa Chuck Norris Chuck Norris raha eto fa raha vao ataonao Chuck Norris lazain'ny olona foana Chuck Norris ie ary raha eto Madagasikara dia lavitra tsika moa zany aloha le resaka misy hoe tsika Norris misy manan-karena eto nefa ny rano tena marina tsika Norris dia mijanona dia mahazo nationalité vetivety dia efa lasa gasy tsomalina cyclone raha teo tamin'ny cyclone navahy joreo morotsiraka eo fotsiny dia miverina iny ary zako amin'izao fotoana zao rano taona ofisialy dia 75 ans fa efa nangataka tamin'Andriamanitra hoe aleo mba i-double 45 dia ny herintaona taoriana iny mbola nangataka i-double 45 dia sambola 45 ans io zarerina afaka manao an'izay raha ny hoe Chuck Norris moa zany no eto Madagasikara dia tsotra ny anany teneniko anareo raha zany premier ministre roa ihany ministre dia milamina tsy mila be dia be fa za tsy miditra amin'izany politique zany Chuck Norris tsy miditra amin'izany fa dia zay zavatra vitako ray tena teneniko anareo hoe tena vitako hitanareo fa Jean-Claude Van Damme manao grand écart amina camion anankiroa dia mandeha fa ny zavatra vitako zany mitondra an'ilay camion roa zavatra ohatr'izany mbola be dia be no tantarako rehefa aveo fa dia very happy to be with you and to talk to you in your language. I control the Malagasy situation, so I am coming to help your country to make your people safe. Call me. My number is with Razor Tie. I am ready to follow you, and my name is Norris, Chuck Norris. Chuck Norris ary dia miaraka aminay ety any ianao mino fa tia mitondra moto ihany koa aloha raha antsika ny tantaran'reto olona reto anatin'ny portrait. Of course. Fitiavana an'izay moto zay ny any ireto fianakaviana ireto nanomboka tany amin'ny dadabe nifindra teo amin'ny rain'ilay tovolahy dia tafita aty amin'ny ankizy kely indrindra ihany koa izay fitiavana mitondra moto izay andao raha antsika ny tantaran'izy ireo. Et enfin, première position, c'est Gino. Norumbandra Andriamanga Gino fanondroany indray nilarina voalohany teo amin'ny skadzy Mini Vert 2
nandritra ny fananana motocross Madagascar Enduro Challenge tanterana amin'ny farana lasa teo tena Mbatolampy tsy mahafotsy. Moto Husqvarna 65cc nitondra larina 730 no nentina nandresena ny Lucas nitondra ny Husqvarna 65cc sy Damin KTM 65cc. Ny tiako an'izy teo zany dia fa voalohany indrindra aloha fa na dia mafy fa tsy le lalana tery kely dia miandresy eo aloha enjera foana aloha zany zay vao mandeha. Ie mafimafy daholo aloha. Teo aloha ny Lucas hatrany Juno hatreto amin'ity fianjerana izay nahatonga ny larina fa 730 nitarika hatramin'ny farany faninana. Na izako nitondra moto zany dia dadabe anay mpanao an'itony moto itony dia rehefa eo nanaraka dadanay dia nampanaoviny dadanay koa. Eny ary tonga ty atokantranony Ginotsika ilay tovolahy kely vao 12 taona monja nefa dia efa mahay mitondra sady anireny motocross ireny ny dadabeany no iresaresaka antsika voalohany satria dia avy taminy no ny andohany izay talenta ananany Gino izay hitantarantsika ihany koa izy mety hoe fomba nankafizany an'ity zafikely ity an'ito karazana taranja iray ito. Ndao ararana vetrarany iresadresaka izay ny fanaovana taminy. Izy no Randriamanga Inias na i dadany dadaben'ny Gino anisany mpitondra motocross fantadaza ary nanana izy azy tokoa tamin'ny fotoanandrony. Tamin'ny taona 20 izy no nitondra moto voalohany. Efa marobe ireo karazana fifananana nandraisany anjara ka saika nandrombahany hatrany ny larana voalohany. Mandidina ny 120 eo zao ny amboara azony tamin'izany ireto tazantsika ato afarany ireto. Tena ve moa fa hita amin'ny fotony hoe ty moto dia ohatrany lasa izy ty moto ohatrany nafinaritra kilo nataoko zany dia lasa hanao moto izy manao compétition taloha dia manaraka amin'jery izy dia ohatrany lasa hoe raikitra tamin'izany satria hoe tiany dadabe le izy tiany dada dia tiany koa iny ty nanaovana motocross zany tsy tamin'ny voalohany akory fa tateo aoriana tany amin'ny 1985 tany tany hoany efa nanaovako motocross dia nanaovako moto dia eo moa nisy andreo namana maromaro amin'izao mbola hitakazoko zao niara-nalao tamiko zao zany razafo zany nalaza be zany taloha niara-nalao tamiko tsy adino amin'izany koa ireo laratsiraka niara-nalao tamiko ary ireo laratsiraka moa amin'izao dia mbola manao izy sy ny zanany dia mahafinaritra be fa za moa efa nahazo azy tonga dia koa dia mba nijanona zay fa mandeha be amiko zany zavykeliko sy ny zanako koa dia faly be ako. Izay indrindra manahoana ny fandraisanao an'izay manahoana fihetsem-po hoe nisy nandimby le talenta nananana amin'izay fitiavana motocross zay. Mahafinaritra be ka satria raha ohatra avany nisy atao hoe nalaza ihany koa tamin'ny fotoana kanefa tsy misy madivy ohatra mampalelo be fa faly be mihitsy aho zao hoe ny zanako nandimby nanao motocross dia efa manamaizy azy kely amin'izao fotoana dia zafo kely koa va 12 taona dia efa mahazo lazaina mba nisy satria efa nahazo voalohany indroa izy zay le zafo keliko dia mba faly be ako. Araka ny efa nambarany teo manaraka azy tsy tapaka mandritra ireo compétition andraisany anjara foana ireo zanany. Hany ka nanomboka nankafy ary lasa nanaraka ny diany. Iny Irina dadan'ny Gino no nandimby azy voalohany ary ity farany indray no nampity izany tamin'ny Gino. Ny antony nampianarako azy moto moa zany za tia moto ary efa tena hitako hoe tafiditra sy tena tian'le moto dia fatako hoe danako moto izy zany niaraka tamiko dia rehefa zany vidy hitako hoe tsy natahotra zany satria izy miaraka amiko rehefa mandeha zay dia miaraka amiko foana izy dia nireny no somary matatahotra zany fa za le eo akaikiny rehefa manao moto zay dia tsy dia misy tahotra firy. Araka 12 taona izao ny tovolahy kely ary efa mahay sy mahafehy tanteraka ny fitondrana motocross. Efa mikoriana ao anaty tokoa angamba ny fitiavana ity taranja ity satria vao herinandro monja ny anaran'ny Gino dia efa nahay.
Nividianana motocross nifanaraka tamin'ny abeany sy ny taonany Gino, toy izany koa ireo kojakoja ilaina amin'izany, toy ny aroloha, ny gants ary ny protège. Mazava ho azy fa manana ny kombi fitondrany amin'ny kampety ihany koa ny tovolahy. Mijery any nampianarany dadanay dia mijery anazy manao anazy fotsiny dia nahay ihany. Tsy natahotra ve laha tamin'ny voalohany? Natahotra ihany, nanaraka ny izay nampianarany. Dia tamin'ny oviana ialany hoe tena nahay nitondra moto irery, hoe tena nitondra hoe tsy nisy nampianatra intsony fa efa nahay nitondra moto irery. Herinandro tao aorianany iny. Vetivety kely? Mora kely izy rehefa hoe tena tianao. Mandray anjara tsy tapaka amin'ireny karazana compétition ireny hatrany moa izy mianaka rehefa misy. Vao ny alahady 2 zao ratsaivina no nisy teny Ambatolampy tsy mahafotsy ka nandrombaka ny larana voalohany tamin'izany Gino. Toy ny efa fanaony hatramin'izay mialohan'ny anombohan'ny fifananana dia manome torohevitra kely any Gino foana ny dadany. Efa eo amin'ny départ zany conseil ameko anazy dia ohatra hoe aza mikoropaka mihitsy fa zay vitan'lahy ihany atao. Dia izay consignako izay foana hono ny arahany hoe aza dia mikoropaka be fa zay hitan'ny lahy mampety anazy ny conduite ny lahy atao dia izay foana ny consigne ameko kely azy foana. Tsy mora ary mila teknika tokoa ny fitondrana motocross indrindra rehefa amin'ny compète toy izao. Tanam-piandohana ihany mora ny fitantarana no somary natahotra kely ny mamany. Taitaina ihany aloha zany tamin'ilay izy vao nianatra moto voalohany. Surtout tena hoe ilay izy vao manomboka somary mandeha mafimafy dia somary natahotra ihany. Somary efa nizatra tsikelikely moa dia efa somary miala zany ilay fitaitaina. Fa tsy dia hita firy intsony zany zany hoe tena jerena maso akaiky foana izy hoe sao dia mamenjera. Manao na fandehany, mila kositena foana zany rehefa ilay izy manao course iny. Classe de 6e zao i Gino, na eo aza ny fitiavany motocross. Efa nifanaraka tsara izy mianaka fa rehefa mianatra aloha dia mianatra, ary rehefa sabotsy na ihany koa andro sy fianarana vao mikitika moto. Zaho fikeliko zao fijeriko azy tia bien le moto izy ary mihoatra be noho ny fitiavany dadany azy sy ny fitiavako azy le moto. Ka za mifotafita be no kanefa dia izy mbola kely zao dia fiperana fa fianarana aloha ny tena lolarana. Tsy atao mibahana amin'ny loatra le fitiavana moto amin'izao fa le fianarana tena hidina hevitra rehefa aoriana ka rehefa tafitafita manina dia hita amin'izay tanjona tena mieritreritra ny tanjona ambonimbony. Efa nanao compétition moto tany Indianapolis fa tamin'izay za tonga sasakadiny zay le moto vao anaraka. Ry Chuck Norris mananjanaka kely mbola tsy aseho mihitsy izy aloha tsy haiko Norris no anarany ary be manontany koa moa hoe iza ny dadan'ny Chuck Norris Chuck Norris tsy manana dady zany satria mamanay tsy azo kitikitihana tsy azo. Eny ary voaray izay ary dia resaka zavatra hafa indray aloha tsika Chuck Norris ao anatin'ny hoy ianao. Fito febroary androany ary dia anatin'ny fahatsiarovana indrindra zany ny datin'ny 7 febroary 2024 no nametrahana ity fanontaniana ity tadidinareo hoe fantatrareo ve hoe hoaiza ary anao inona ireo olona izay tonga teny Ambotsiroatra tamin'io andro ny 7 febroary io. Tamin'ny 7 febroary 2024 andeha hoaiza fahafantaranao andreny vahoaka maro be niarandrony. Raha fahafantarako anazy aloha dia andeha ho any Ambotsiroatra izy ireny hoe metraka ny prime ministre. Andeha ho any Ambotsiroatra? Ny greviko? Analandra Valomanana. Hiakatra ho eny Ambotsiroatra. Ambotsiroatra?
misy zao ny olona tsy nieritreritra mihitsy hoe dia hanala azy fa tsy mianatra ohatr'izany dia tonga teny dia nefa misy mikorotana tsy fantako mihitsy akia mandeha miasa dia mpianatra mandeha mianatra matsaka ohatr'izay aka ny lapana Ambohitsiroatra dia tarihany Général Dolens ry zareo Mapara sy ny AVC ho any Ambohitsiroatra. Ina mety hoe tanjon'ny zareo? Nitaky ny ina tamin'izany fialan-dra valomanana. Mba mitady ny fahafahana izy fa kanto tsy nety. Tanjony zareo zany dia hoe ametsaka ny Prime Ministre Monja Rondefo zany tena andehanatry zareo teo. Anonga-panjakana. Tsy mahafantatra ninina mihitsy aho. Hoe anala ny président Ravalomananako. Anonga-panjakana, zay zany tena zavatra mitranga. Dia izay fanonganam-panjakana izay nitarika avy ny olona. Iny ady amin'ilay fahafahana. Dia fa hoe zone rouge zany teo a dia tsy haiko ohatrany hoe nisy nandresy lahatra hoe ndao ihany hiditra dia raikitra ny actif-tifitra. Za moa tamin'izany dia mbola tany mbola tsy teto ianao tany Venezuela tamin'izany. Mety afaka nanamiko ianao raha nisy raha zako ny teo aloha dia hafa ny zavatra nitrangy hafa satria tonga dia nijoro teo ampovoany dia nilamina fa tamin'izany ahako tany Venezuela satria fanena amin'ilay namako tao États-Unis dia izy mahatsiahy hoe ho any Venezuela eno ah dia lasa tany. Ny valiny izay fantaniana izay moa zany a dia mazava ho azy fa dia ny fametrahana ny Prime Ministre izay notendreny ny filohan'ny tetezamita tamin'izany fotoana izany no tena votoatiny fandehanana anakeny Ambohitsiroatra. Ohatrin'ny logité ho an'ity androany ity dia misy ny fanadihadiana manokana mahakasika indrindrany izay 7 febroary izay hanasana antsika ihany koa ny fanarahana azy ary ahitantsika fanampim-baovao feno mahakasika an'iny andro iny fa ivadika anatin'ny hafa kely loatsika ary farany. Ho any Chine isika zazalakely anankiray izay tena nalaza dia nalaza tatoato ho any Chine eo indrindra eo amin'ny tambajotra sosialy sinoa ity tovolahy ity nahazo solona anarana izy hoe zazalakely ranomandry na hoe zaza ranomandry moa zany angamba ny fiantsoana azy satria feno ranomandry izy tamin'ny sary izay nipoitra teo amin'izay tambajotra izay nanomboka teny amin'ny volony ka hatreny amin'ny tanany mangatsika raha teo ny andro any an-toerana amin'izao fotoana izao ary dia niteraka zavatra maro be tsy nampozina ny fipotrana izay sary izay andao arana. Wang Fuman midika ihany koa hoe feno hery izay no anaran'ity zazalakely ity. Ny mpampianatra azy no isany nanaparitaka ny sariny satria dia toy natanteraka tamin'ny fahitana azy feno ranomandry tahaka izao. Ireo mpiara-mianatra taminy kosa nefa dia niome azy. Toy izao ny tantarany Wang Fuman. 10 taona ny zazalahy mipetraka lavitra ny sekoly ianarany. Mila mandeha tongotra 4.5 kilometatra isan'andro izy vao tonga any an-dakilasy. Amin'izao fotoana nefa dia misy la neige ihany koa any Yunnan any Chine. 10 degré mihiba ny maripana any an-toerana. Noho ireo feno ranomandry izy mandra-pahatongany any am-pianarana. Mivaingana ny volony ary rakotra ihany koa ny volomasony. Somary mampiome ny fijery azy. Araka ny fitantaran'ny tompona ndraikitra ao amin'ny sekoly ianarany nefa dia tena tia fianarana i Wang. Nilaza ity tovolahy kely ity fa tiany mianatra satria any am-pianarana izy omena mofo, omena ronono sakafo atoandro ary mbola omena fahalalana ihany koa. Araka izay dia azo tarafina fa nipoitra avy tamina fianakaviana tena sahirana tokoa ity mpianatra ity. Nampetsi-po ireo mpampiasa tambazotra sosialy ao Chine ny tantarany Wang. Mahery ny enina sy roa hetsy ireo nanao j'aime masariny. Tao ireo ny zarazara izany ary dia nisy fikambanana teraka mihitsy nanaiky ny hanolotanana azy amin'ny alalan'ny fanangonana tsipaipaika hanampiana ny zazalakely. Afaka manampy azy ako. Afaka manampy ianao ho any Chine indray zany ianao? Fa aloha vitany eto aloha. Aloha ilamina ny fifidianana eto aloha. Zay ny henoko. Aleo alamina ny kidnapping aloha. Aleo alamina ny fiarahamonina aloha. Dia mandeha avy eo. Sady zany afaka sady eto ano any. Zavatra mahagagalazay koa nareo vitako. Reto pasoro reto. Raha tazomiko amin'ny tanan'ila. Ka ao an-damosiko ny fahavaloko. Dia mitifitra ako. Miandry kely fotsiny. Tonga avy any an-damosiny ny bala. Satria ny basiko mahavita manao tour du monde. Ny bala.
ohatra ray zay tsy fantatro ndray pisehoko ny fahaizako ny toetry ny andro ary aloha ny jerentsika sady toetry ny andro an'ny rampitso asara mety amin'ny trekonorisina tsy moa zany fa misy ny olana ho an'ny rampitso ariva eto Antananarivo Antsirabe ary Fianarantsoa Tomasina ihany koa tafiditra ao anatin'izay azorana ny tapany ariva izay araiky ny vinavina dia ho an'ny Antananarivo somary mafimafy izay orana izay rampitso ariva tokony hanomboka any amin'ny 4 orano any no isin'ny orana any Mahajanga kosa dia orana malefaka ihany no miandry anareo nomboka maraina nefa dia efa isy izay orana malefaka izay ary toy mandra-paharivan'ny andro Antsiranana sy Toliara no any tsy sorana rampitso ny fandimbiny rahona sy ny masoandro 4 degré celsius ny maripana ny Toliara 2 any Mahajanga Toamasina ary Antsiranana somary miakatra kely io zany mangatsika indrindra 5 hatrany any Antsirabe ny vao maraina 9 Antananarivo vao maraina ihany koa ary Fianarantsoa 12 izay no azo ambara atao anatin'ny toetry ny andro asa misy Tsikinorisy tsy mba mijery météo fa ny météo no manontany ny Tsikinorisy hoe atahoana ny andro androany fa maranana dia secret daholo le vokako aminareo secret fitiavako anareo zany Tsikinorisy efa nisy fotoana kivy fa tsy hoe matanjaka fo indray mandeha Tsikinorisy namony tena kanjo fahafatesana iray ny maty Tsikinorisy afaka manao contrat zety ary ny vola tsisy dikany Tsikinorisy raha vao mihira tonga dia duo misy feo hafa mivoaka avy any Tsikinorisy ihany le duo Tsikinorisy ihany Tsikinorisy Tsikinorisy raha tsy mahita tory dia tsy Tsikinorisy ny tsy mahita tory fa ny tory mihitsy ny tsy mahita ny Tsikinorisy ary ny tena secret farany teneko anareo ary efa henonareo tatoato zany dia manao veloma zako ny zoko ny tonton passe zanao lamato ay faly mahafantatra ary dia zany letsy dia anao veloma antsika zany Tsikinorisy nice to see you today and if you were considered for German I'm very happy to be with Reza Taina so see you I'm very ready to save your country so it depends of you if you want me my name is Norris Chuck Norris faly be ihany koa izay nandray anao tato anatin'ny logité ho an'ity androany ity ary dia isaorana ny fahatongavanao isaorana ihany koa tsika rehetra niaraka taminay ary dia rampitso indray ny fotoana manaraka eto amin'ny logité hatrany veloma toko Telma, safidiko numéro 1 malagasy nanotra ho anao teo ankafizo ny logité miaraka amin'ny fromage la vache qui rit sady matsiro mampazotomana ho fafinaretany ankohonanao Saba Power dia manala ny loto rehetra ary miaro ny loko Saba Power nanolotra anao teo bijouterie Santia mividy volamena manolotra anao ny logité couche slippers manolotra anao logité anti-tache tsara be no ampiasaiko manazava ny endriko sady manala tasy sara be nanolotra anao teo ny logité